Faly miarabantsika rehetra indray tonga amin'izao fotoana manokana izay natokana ho amin'ny fiaraha-mivavaka ho amin'ny vehivavy izao indray. Amin'ity androandroany ity arak'ilay lohahevitra lehibe izay arahantsika foana hoe mahatoky hatramin'ny farany dia misy lohahevitra manokana indray izay tiany Tompo zaraina amintsika androany mahakasika ny hoe ny fahatokiana amin'ny Tompo. Alohan'ny anomboantsika izao fotoana izao anefa dia manasa anao fa hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra tsara fo masina indrin-danitro, misaotra anao noho ny amin'ireo fanandramana izay nentin'ireo vehivavy izay mampafantatra anay fa ny fahatokiana dia tena zava-dehibe eo amin'ny fanarahana anao. Koa ny lesona izay tianao ampitaina aminay androany ary amboary izahay. Aoka ny fanainao masina ny toetra ao anatinay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay mba ahafahany teny avy aminao tafatoetra dia aoka vita fihavanana aminao izay no ary manateny izahay fa ianao ihany koa no anampy anay mandrakariva mba hampiatra avy hatrany lesona izahay ka tsy ho fahazarana fotsiny ihany ny anaovana izao fotoana izao fa hisy fiantraikany mivantana eo amin'ny fiainanay. Dia aoka ny sitraponao no tanteraka fa tsy ny anay ary manasa ny fanahy masina izay mba hanatrika an'izao fotoana izao. Tonona saingatana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Araka ny efa nolazaiko antsika teo dia lohateny hoe ny fahatokiana amin'ny Tompo no hitantsika androany. Alohan'ny anarahantsika izany ary dia manasa fa anasanao fa hiaraka anaraka hira anankiray isika. Jesosy mba maniry ny anao ny sitrakao efa ela no nikiry tsy naomby hatramizao raha anio mandreny antsonao dia torotoro fo to hiova olombaovao tapa-kevitra ifo nefizany tsy maharitra rahabitsudeindai numalikyunu niverina hindrai zao Jesosy mba tantano oh aruvi situano Jesosy vunjeu tizandrina turiteni marune fare be niana travara Shireniane de tosarutratsiai vau
voa tsy azo antokany hoaviko tsisy antenainany amiko raha tsy tantananao de inoko fa tsy ho tafita Sovunzeu, tizandinau vunzeu, zeso sovunzeu, tizandinau vunzeu. Izao no ambarany toko voalohany raha mamaky ny ao amin'ny Exodosy isika ao amin'ny bokyny Exodosy toko voalohany ny andininy fahatelo amby folo Exodosy toko voalohany ny andininy fahatelo amby folo sy ny fahaefatra amby folo fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany teny izany. De nampanimpony Egyptianina fatratra ny zanak'Israely ka nataony mangidy ny fiainany tamin'ny fanimpony mafy dia tamin'ny feta sy ny brika mba amin'ny fanimpona rehetra any an-tsaha de ny fanimpona rehetra izay nampanimpony azy fatratra. Maro ireo Israelita niaina tao anatin'izany hoe toe-javatsarotra izany ka nanjary niandany tamin'ireo Egyptianina zany ny sasany nanaraka ny fomba fiainan'ny Egyptianina izy ireo ary tonga mpanompo sampy ary niala tamin'ilay Andriamanitra marina. Zavatra nisy zany de zao hoe rehefa sendra toe-javatra sarotra de zao ny zavatra niseho niandany tamin'ireo Egyptianina ireo vahoaka Hébreu ireo. Nisy mpivady kosa izay voatantara ao amin'ny bokyny Exodosy ao ny tantara ny safidy ny toetra ho mahatoko an'Andriamanitra. Nampafantatra ireo mpivady ireo ny ao amin'ny toko faharoa amin'ny Exodosy milaza amintsika Exodosy toko faharoa andininy voalohany fa nisy lehilahy anankiray avy ao amin'ny mpianakavin'ny Levy lasa nakavady tamin'ny zananakavivin'ny Levy. Tsara manamarika fa tsy notonon'ny mpanoratra ny anaran'izy ireo fa ny fianakaviany kosa ny nasongadiny. Avy amin'ny fianakaviany iray zany avy amin'ny Levy, ny iray ihany koa avy amin'ny fianakaviany Levy ihany de nitambatra izy ireo. Voalaza fa zanaka fahatelon'ny Jakoby i Levy ary ny zafikeliny Abrahama ilay nanaovan'i Jehovah fanekena nanapa-kevitra ny hanorina amin'ny fiaina-tokantrano teo ambony fitsipika tsara i Amrama sy Jokebeda. Tsy salasalana fa notahin'Andriamanitra izany fikambanana izany. Izany fikambanana izy roa ireo. Betsaka no nampitandreman'Andriamanitra, imbetsaka mihitsy Andriamanitra nampitandrina ny zanak'Israely mba tsy fanambady amin'ireo hafa firenena. Tsy sala amin'ireo hafa ireo satria eto ireto mpivady reto de nankatony torolalana izay nomen'Andriamanitra. Azo antoka zany fa niorina tamin'ny fototra mafy ny tokantrano izy mivady reto ary Andriamanitra no ivony izany tokantrano izany. Tamin'izany fikambanana izany no nahaterahan'ny vavy matoa de tsy izany fa Miriam ary Arona ny zanany lahy taorianan'i Miriam.
na de mafy aza nefa ny zavany fiainana na de mafy aza ny zavatra ny ainany a na de ny tombo tao anatin'ny fiarahamonina feno fanompontsampy ary zareo de zao ny zavatra nataon'izy mivady reto a natoky tam'ilay Andriamanitra tsy toy izy teo anatrehan'ny sakana sy ny zava-tsarotra de vonina ny ampita tamin-janany ny lova izay niraisy ny Amrama sy i Jokebeta tamin'ireo ray aman-dreniny rehefa nandeha nanao ny asa mandevo anazy ndray mpianakaviana de zao ny zavatra mahafinaritra ny tantara tamin'ireo zanany a ny tantarany razambeny a i Jokebeta de mipetraka avy hatrany ny fanontaniana hoe neny eo inona ny mba tantarainao amin'ireo zanakao ireo mba ireo tantara izay nitondra hoe izao ny fidiran'Andriamanitra tsetra teo amin'ny fiainanao ve mba fantatr'ireo zanakao ireo noresahany tamin'ireo zanany ny ihany koa ny amin'ilay Andriamanitra be famondrapo sy be fiantrano nampitainy tamin'izy ireo ihany koa ny sotoavina sy ny fanabeazana araka ny drafitr'Andriamanitra mihitsiny azo lasaina hoe tena fianakaviana sambatra zany a izy ireo ary tena hoe ny aina tao anatin'izany hoe tokantrano sambatra tony lanitra anjakam-pitiavana fary sy mirana na de ratsy aza ny zavatra miseho teo amin'ny fiarahamonina na de ratsy aza ny zava-miseho teo amin'ny firenena sy manerana ny tontolo misy an'izany eo rehefa Andriamanitra no ivon'ny tokantrano rehefa Andriamanitra no ataonao lohalaharana ao amin'ny fiaina tokantrano de anjaka ny fiadanana anjaka ao a ny fitiavana ary misy a ny fitoniana satria mianaramiko hoy Jesosy Kristy fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po manjaka ao ny fiadanana ary amin'izao andro iainantsika izao izay andalovan'ny fianakaviana toe-javatsarotra fotoana izay tsy ampitana ireo sotoavina intsony a fotoana izay maharatsy ny fomba mampanao fotoana izay hitotongana n'izao tolo izao de zao raha Andriamanitra no mifehy ny tokantranontsika na de teo aza ny fiakana sy ny zavatsarotra de zao ho tafajoro isika ary androso raiso Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao indro ankehitriny nanana anaka indray Jokebeta zanany fahatelo zany eto loharanom-pifaliana mandrakariva ny fahatongavany zaza satsy zany ry dada sy neny efa remim-pianakaviana izy ary fantany ireo andraikitra ary tamin'izay fotoana izay a de nahita ny vahoaka ny Israely ho toy ny loza manantanina ny Farao koa de nanome baiko izy vonoina daholo ny zazalahy kely Hebreo rehetrarehetra hitantsika zany ao amin'ny Eksodosy toko voalohany 7:7 ka hatramin'ny 12:20 de nanome baiko a ny Farao hamono ny zazalahy kely Hebreo rehetra sarotra ny mahazo an-tsaina ny fihetsepon'ireo izay nitondra voaka satria de mitebiteby matahotra indraindray raha de mety misy fahakiviana mihitsiny tena hoe ahoana lasa vavy ny ato raha vavy ny zanana de ho velona fa raha voalahy kosa de tsy maintsy ho faty azo antoka fa maro ireo reny izay nivavaka mangina mba hiteraka zazavavy ngamba tamin'izay fotoana izay de ina nefa ny zavatra taopony Amrama sy Jokebeta rehefa mafy ny fifandraisana amin'Andriamanitra rehefa mitoky amin'Andriamanitra rehefa avela ifehy fiainantsika Andriamanitra de tony a sy manam-piadanana isika mahatonga ny olona ho tony a ny finoana izay toy ny vato fantsika mafy natoky ilay Andriamanitra ny razany Amrama sy Jokebeta ka fantatra izy ireo fa tokony izay ny tokony ho ataony nomen'Andriamanitra azy a ny fotoana ahafahany mikarakara ity zazy ity izay zazalahy lay teraka eto nomeny azy ny andraisan'izy ireo andraikitra ny amin'ny fanabeazana ity zanany lahy ity indray teraka ilay zaza ary rehefa lasa ny 9 volana indro zazakely sindrasindra ve ny nahazazalahy anazy tsy
tsy misy kisendrasendra zany amin'andriamanitra fa nidrafitr'andriamanitra ny ahatonga ny zanaka fahatelo zany de tsy iza io fa Mosesy kely ary rehefa tambola kely de mora ny nanafina azy fa rehefa ny lehibehibe am'izay le zaza de nanomboka ny tomany de nikikika de naneo eniny olona am'izay hoe hoay misy zazakely ao zany satria tsy maintsy hitomany izy rehefa noana rehefa marary tsy mora ny niatrika an'izany toe-javatra zany saingy ny fanampy ny ankohonana lesona indray zany eto de zao hoe rehefa mifanampy ny ankohonana de zao miseho ny voninahitr'Andriamanitra ilaina zany zay hoe fifanampy ny ankohonana izay rehefa niasa i Abrahama de nanampy Jokebeda nanampy an'i Jokebeda i Miriama kely ary efa lehibehibe de nanampy tao atokantrano izy hoy ny voalaza ny soratra masina manasa atsika nge hijeriny eo amin'ny ohabolana toko faha 12:24 ohabolana toko faha 12:24 zay fa haitsika tsara zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ny nampianarin'ny Jokebeda hanompo azaka sy ankatoa zany Miriama ary rehefa mahandro sakafo neny de lasa indray Miriama mikarakara an'ilay zandry malalany ary rehefa mitaiza kosa ineny de i Miriama no manampy tamin'ny fanaovana ny raharaha tao tokantrano tao izay ilay hoe mifanampy mifanohana ary miara-mizaka ny zavatra rehetra ao tokantrano ao tokantrano zany no iantombohan'ny fanabeazana ao no iarahany zaza manompo sy ianarany zany hoe fiarahana miasa izany marobe ny ray aman-dreny no manolotra izay ialanjanany eo ambony lovia volamena ambara amin'izany fa hoe manao izany izy noho izy ireny miandrana koa reraka tokony ampianaran'ny ray aman-dreny nefa ny ankizy toe-tsainy fanompona tokony hotefena izay toetra zay hoe mba hahatonga anazy ireny zany olona tompona andraikitra rehefa avy eo fa tsy hoe miandro tolora-potsiny foana tahaka izany mantsy ny fomba nanabeazany Abrahama sy Jokebeda ny andreo zanany mba ho fiarovana ny zazakely mandritra ny 3 volana tsy azon'izy ireo natao intsony nefa ny ankehitriny ny mitazona an'ilay zaza ary de nanomboka ny badabada ilay zaza de nampidi-dozany fianakaviany zany ary rehefa izany de nahita hevitra zany Jokebeda hoe andao zao ny ataontsika noho ny fiasa amin'ny fanahy masina araka an'Andriamanitra sy nanana fifandraisana satria sy nanana fifandraisana ety tamin'ilay Andriamanitra velona de zao nanamboatra zozoro kely izy de nasiny ireo fomba ahafatsy afahany rano miditra ao anatiny nataony daholo nataony ampitiavany zany tena hoe isaky ny mandefa oronana zozoro anankiray izy de ataony ampitiavana tena miforay manontolo izany satria ilay menaky ny ainy no apetrany ao anatin'io zavatra io de rehefa vita ny dity de jerena nandramana nasiana rano kely aloha tafitra ny rano tsy tafitra tsony de nasiany lamba rehefa avy eo de nandeha lasa netiny amin'izay vita amin'ny fiomanana rehetra lasa fitsapana zany fitsapana mafy tokoa zany zavatra zany saingy ny fitsapana tsirairay rehefa eo an-tanan'Andriamanitra de tonga ilika isehony ery sy ny voninahitr'Andriamanitra averiko ndrem-pandeha ny fitsapana tsirairay izay alalovako lalovanao ankehitriny rehefa apetraka ao eo am-pelatanan'Andriamanitra de tonga lasa misy irika isehony eriny voninahitr'Andriamanitra tonga ilay fotoana isarahana amin'ilay zaza de nanaraka ilay zaza hatreny alavidavitreny i Miriama kely rahavavy anabaviny de navaky fo mihitsy mijery an'izany sary zany satria de mitazana izy tsy salasala nefa fa de nivavaka i dada sy neny tany an-trano tany ary izay ny lesona napetraka ihany koa zany hoe rehefa miala eo aminao ny zanakao de inona ny ataonao
napetrany teo an-tanan'Andriamanitra ilay Andriamanitra tsy toy ilay zanany. Lesona tsara ho tsika ray aman-dreny zany. Rehefa misaraka amin'ireo zanantsika isika dia antsoina isika manasa antsika hanao fanandramana manokana ary tena sako mijoro vavolombelona ny amin'izany. Fa rehefa hisaraka aminao zanakao dia ataovy lohalarana mihitsiny ny miaraka mivavaka aminy apetrao eo an-tanan'ilay tsy toa lehibe ny fiainany. Satria andeha hianatra izy. Tsy fantatsika izay zavatra misy ihany, ny fakam-panahy misy ihany, ny zavatra mety iseho any. Tsy fantatsika hoe mbola iona amin'io zanako malalanao io ve ianao sa io ionanao io farany ionanao aminy. Mandeha any amin'ny toerana mampidosa ireo zanakitsika ireo. Ka izao andao isika hivavaka azy, vavaka ho azy. Be dia be ny resaka fanomezana zava-mahadomelina, ny herisetra, hitantsika ny fanolanana amin'izao fotoana izao, irika ataon'ny Satana daholo ireny hampitehana ny taranakitsika. Loza mahafaty maro no miseho amin'izao fotoana izao. Satria izao ny voalaza ny soratra masina hoe ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona miheriny. Tsy tokony handefa na oviana zany ny zanakitsika hivoaka ny trano isika raha tsy efa nangataka fiarovana avy amin'Andriamanitra. Fino mafy izy neny, fino mafy izy dada. Satria mila izany fiarovana avy amin'Andriamanitra izany. Ambaran'ny fanahy ny faminaniana fa rehefa nametraka ny fiara zozoro teo amin'ny renirano Jokebety dia nisy anjely maro nanidina tahaka ny miaramila teo manodidina an'ilay zozoro kely. Niaro sy ny taridalana. Ary eo amin'ny Salamo faraka amin'ny 70 dia hoy ny voalaza hoe na dia ndao manasanao ovakitsika mihitsy ilay Salamo faraka amin'ny 70. Dia hoy ny voalaza ny teny ato hoe na dia hisy arivo aza lavo eo ny lianao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hiatra aminao izany. Teny fikasana manahoana re izany? Aoka ampianaritsika hiantehitra amin'ireo teny fikasan'Andriamanitra ny zanakitsika. Ambara ao amin'ny Eksodosy fa rehefa lasa ireo ray aman-dreny dia mijanona teo i Miriam mba hanara-maso an'ilay zandrilahy kely. Zaza manahoana re izany toetrany zaza izany? Mahery fo izy sady tia manompo, marani-tsaina izy ka nankatoy ihany koa. Tsy niala tamin'ilay arona kely ny masony, niriny tahaka izay tena hoe ny zavatra fitiavana feno loatra tao anatiny tao dia nanaraka moramora izy. Dia nivavaka ihany koa, Andriamanitra arovy ity anadahako keliko ity. Andriamanitra miangavy ianao. Raha mandroso izy dia hitany fa tery zanak Farao, zanakavaviny Farao. Tsy hitany izay natao. Moa ve inona ny zavatra ho ataon'ity zanakavaviny Farao ity? Teto dia nentin'Andriamanitra hoeny akaiky ny zanaky Farao ilay zazalahy kely. Tsy nentina mba ho vonoina fa nentina mba hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Ampiasain'Andriamanitra tsy toa izany mety ny fahavalo mihitsiny, fahavalon'ny Hebreo teto, mba hahatanteraka ny drafitr'Andriamanitra. Andriamanitra ny manao ny drafitra rehetra dia izy mahalala hoe iza ny tokony ho ampiasainy eo amin'ny fiainanao ihany koa. Andriamanitra rehefa miteny hoe ity ny drafitra ho any tsara rindra, ity ny drafitra ho an'ity olona ity dia izao izy no mampiasa ny olona izay afaka hatanteraka izay drafitr'Andriamanitra izay. Napetrak'Andriamanitra mihitsy tao am-pon'ity zanakavaviny Farao ity ny fangorahana. Andriamanitra mihitsy nametraka an'izany fangorahana izany. Ka dia nanapa-kevitra ilay zanakavaviny Farao ny angoraka ka nalain'ilay zazakely dia hamonjy an'ilay zazakely izy. Ny feno toe-javatra rehetra Andriamanitra. Ary na i Miriam aza dia fitaovana teo am-pelantanan'Andriamanitra ihany koa.
Re nahita ny fihetsika ny zanaky ny Farao i Miriama, zanaky ny mpanjaka izy, dia niditra nitsetra tamin'ny keri-po hiazakazaka akiny. Amin'ny mahazanaka vavy ny mpanjaka azy dia izao tonga dia niteny Miriama hoe mitady olona hitaiza angaha ianao? Satria fantany fa tsy afaka ny anatanteraka an'izany io zanaky ny Farao io. Tao an-trano teo nivon'ny reniny teny amin'ny tanàna fahavalo ary niverina indray tao amin'ny trano ankehitriny izao i Mosesy kely. Lalana re izany avy ao an-trano dia nakeny amin'ny renirano dia nakany amin'ny zanaky ny Farao dia niverina indray ao an-trano ankehitriny. Misy zavatra izay sary tian'Andriamanitra aseho amiko sy aminao. Tiany Tompo hiverina ao an-trano ireo zanakao ireo. Tiany Tompo ny aneho voninahiny amin'ireo zanakao izay mety efa niala ny trano izany. Mahita zava-mahatalanjona isika rehefa matoky an'Andriamanitra sy mitoky aminazy. No tany an-trano tsy naninona ilay zazalahy kely. Ary nandray karama indray kosa aza i Jokebeda tamin'ny fanabeazana. Izay fanabeazana n'ilay zanany ihany. Ambarany fanahy faminaniana an-trano fa betsaka koa ny fotoana lany Jokebeda nanabeazana Mosesy mihoatra no nanabeazany an'ireto zanany roa teo aloha ireto, Miriama sy Arona izany. Dikan'izay izany rehefa malala ao an-trano no atomboka ny fanabeazana ny zaza. Manana lanjany lehibe ny taona voalohana iainany zara. Izay ilay hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Mitoetra ho mahatoky amin'ny fitsipiky ny lanitra Jokebeda. Ary rehefa nahalala ilay Andriamanitra marina Mosesy rehefa naverina tany amin'ny zanaky ny Farao. Andao hivavaka isika. Andao hivavaka ho amin'ny fiainantsika, amin'ny mahareny maharay aman-dreny azy ianao. Angataka isika ny fidiran'Andriamanitra tsetra eo amin'ny fiainantsika mba ahafahan'Andriamanitra ihany koa maneho ny voninahiny, mba hahatonga antsika ho reny modely, ho ray aman-dreny izay anehoan'Andriamanitra ny voninahiny, satria rehefa mijoro mahatoky amin'ilay Andriamanitra fitiavana isika dia ampiasain'Andriamanitra. Eny fa na dia ny fahavalo ara hoy ny voalaza teo dia ampiasain'Andriamanitra ireny mba hahatonga ny fiarovana sy anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Manasa anao fa hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny amin'izay ohatra ny fahatokiana nasehony Amrama sy Jokebeda izany. Napetraka ao andraikitray ray aman-dreny ny fitaizana ny zanakay ho anao rery ihany, ho anao ilay Andriamanitra fitiavana, ho anao ilay Andriamanitra izay namorona ny tany izay rehetra eo aminy. Mangataka ao ankehitriny ray malalo, nitahinao ny ray aman-dreny rehetra mba hiantsoroany ny adidy amin'ny mpahatokiana. Omeo ny ray aman-dreny Jesosy eo ny fahendrena avy aminao ary manampia azy ireo hitondra ny zanany amin'ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ho fifaliana amin'izay fotoan'izay raha ho avy tsy ho ela eny amin'ny raony lanitra ianao, dia ho fifaliana ho anay miaraka amin'ny anjely ny teny hoe indreto izahay sy ny zaza izay nomena ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana mivavaka. Amen.